28 Desambra. Koa Jehova dia mbola miandry mara-pamindra ny fo aminareo, ary mbola hitoetra ny amin'ny avo izy mandra-pianatra ny anareo. Fa Andriamanitra ny fahamarinana Jehova, sambatra izay rehetra miandry azy. Isaia 3:3-4. Rehefa no atanjahan'i Kristy isika dia matanjaka, mahery. Rehefa miaraka amin'ny Kristy dia mahery. Raha mifantoka amin'ny zavatra hafa ny saintsika sy ny fomam-panahintsika ka miatrika fisedrana isika dia ho ketraka sy ho kivy. Fa rehefa mifantoka amin'ny Jesosy sy izay nataon'i Jesosy, izay momba an'i Jesosy isika dia hatanjaka. Ary io le atao hoe vato voapaika eo amin'ny tempolon'Andriamanitra. Vato voapaika eo amin'ny tempolon'Andriamanitra. Isika dia tranon'Andriamanitra, rafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Isika no ilay fiangonan'Andriamanitra, ka ny fiangonana dia ianjadian'ny fisedrana mafy noho ny fitazomana ny fahamarinana amin'ny alalan'ny filazantsara. Natao an'ny olona rehetra manko ny filazantsara, ary izany dia ampikambana ny lehilahy sy vehivavy izay mifanaiky fa hiara-dalana eo amin'ny fanarahana ny fahamarinana. Tonga fiangonan'Andriamanitra velona, andry sy fiorenana ny fahamarinana ny lehilahy sy vehivavy izay tafatambatra ny ara-dia anaraka ny fahamarinana. Io zany le tenenina hoe mpiray fanantenana, manana fanantenana iray dia mizotra manatratra an'iny fanantenana iny dia tsy miala amin'iny. Io zany le hoe atao mpiray fanantenana. Ary le fanantenana moa zany dia tsy inona fa ny fiainana mandrakizay. Ka nizaniza zany tafaray amin'izay zotra, amin'izay lalana zay dia atao hoe mpiray fanantenana izy. Miaraka ao anatina fiangonana iray, anatratra tanjona iray dia tsy inona fa ny fiainana mandrakizay. Hoy ny ambaran'ny Koritiana voalohany toko voalohany andininy faharoa. Koritiana voalohany toko voalohany andininy faharoa. Io zany le toetra ananan'ilay fiangonana hoe no hamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy olona voanto sady masina. No hamasinina ao amin'ny Kristy Jesosy olona voanto sady masina. Raha azavaina fakafakaina zany hoe no hamasinina zany dia lalina. No hamasinina, sanctifié, miala tsiny amin'ilay an-dalanteny, sanctifié, no hamasinina. Ny hoe no hamasinina dia izao tanteraka ao amin'ny Jesosy, ary ny hoe no hamasinina koa dia izao ampahan-toetra an'Andriamanitra mihitsy mipetraka ao amin'ilay olona, ao amin'ilay fiangonana, ao amin'ilay lehilahy sy vehivavy izay nantsoin'Andriamanitra ho tafatambatra ao anatin'io fiangonana io, ka izy ireo no atao hoe Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy, Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy, taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nantsoin'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazana ny hatsaran'ilay miantso azy avy amin'ny maizina ho any amin'ny fahazavany mahagaga. Taranaka voafidy, nofidiana manokana satria manana tanjona iray. Firenena masina, manana toe-panaraka an'Andriamanitra. Fanjakam-pisorona, fisoronana, nandray an'i Kristy ho fanatitra manokana ho azy. Ka izao izy ireo dia rafitra ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra, miatrika fisedrana izy ireo, miatrika fitsapahana izy ireo. Io le atao hoe vato voapaika. Io trano io zany isika io trano io zany vatantenantsika, ilay fiangonana dia maneho ny tempolon'Andriamanitra, ara-panahy izay ivondrona ny fitaovana rehetra, ny olona rehetra, ny fokom-pirenena samy hafa fitenarin'ny olona rehetra. Ka izao tsy misy izay singa, tsy miaina ka mendrika tantanana na fandraka. Ao anatin'io fiangonana io, ny tiana tongavana dia hoe misy fisedrana ao, misy fitsapana ao. Andeha handray ohatra kely tsika tamin'ny noata ao anaty samby fiara. Nandritra ny fotoana nipetrahany tao anaty samby fiara, inona mba zava-manenohenony tao? Ny feon'omby, miady ny feom-biby, ary ny fofona heno ao anatin'ny samby fiara. Fofona maloto ny biby, zany ny henony tao anaty samby fiara. Fa izao raha vao mivoaka ao anaty miala ny samby fiara izy dia aiza? Any anaty ranomasina, maty. Dia ohatran'izany koa ny fiangonana. Ao anatin'ny fiangonana ao no hanamboaran'Andriamanitra antsika, no hamolavolana ny toe-panahintsika mba ho tena vato voapaika, miorina sy mijoro eo amin'ny tempolon'Andriamanitra. Ilay tompon'ny tempoly no mipaipaika sy manalama azy ireo, ka manao azy ho mendrika
afaka andovan'ny fiainana mandrakizay. Rehefa mijoro isika dia ho gaga ny manodidina, ho gaga izao tontolo izao. Fa na dia mafy aza ny zavatra anatrehan'ilay fiangonana, ilay vady voapaika dia izao sy ianao zany dia mijoro amin'ny mpifaliana, manana fanantenana izy. Andeha ho raisina mpitiavana zany hafatra izany ka na mafy na mora hatrehinao amin'ny fanarana an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana dia ho vady voapaika manana endrika tsara afaka miseho anatrehan'Andriamanitra isika. Dia hariva afaka isika. Tombo tsara misaotra anao noho ny hafatra omenao. Nantsoinao mba ho taranaka voafidy firenena masina izay. Kanefa miatrika fiaikana, fisedrana, amboary mba hanana toetra mendrika izay Tompo, mba azo afindra makany amin'ilay mandrakizay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.